Vokatry ny fivadiana fiara tsy mataho-dalana iray tetsy Faravohitra io takariva io moa dia olona 3 no naratra ny roa tamin'izy ireo dia nosikirina tao anatin'ity fiara ity mihitsy. Io jerentsika ny sary hoentin'ny Tsirakoto Arsan. Fiara iray tapaka isatra ny miaramboina andro antolakandro tetsy Faravohitra manakaiky indrindra ny fiangonana katolika. Olona 3 no tao anaty fiara, tsy nisy ny ainana fohy saingy nanansarotra ihany ny nisokirana azy ireo tao ambanin'ilay fiara. Zay zany le mitondra tomobila zany ilaina tena zavatra hitanay zany dia ny airbag dia le ceinture de sécurité zany fa tsisy an'ireo zay dia maty précaution zany amin'ny tomobile dia ny ceinture dia ny tomobile moderna moa zao misy ny airbag regny tena zava-dehibe mihitsy mahay ny chauffeur tonga tena na réflexe fa zava-dehibe mihitsy fanaovana ceinture amin'ny tomobile. Hitantarany zava-nisy kosa ilay mpamily ny fiara. Janona tetsy ampitan'ny karapasan-datsara karatety zay dia iaingo zay dia tonga didibe anakaty le tomobile nitsaka frein efa tsy mahazo tsony le frein fa zay nidina vany tsy naninona ny janona teo zay tsy nanino natonga ny vady aloha le nitapa frein dia avy eo nadonako tamin'ity trottoir le izy dia zay no natonga anazy nanao tsisina teo milana satria niakatra dia avy nitapoka. Marina fa efa nampidineny amin'ny hôpital ireo naratra tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity.